noho ny firabanana atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra teo aloha. Miarahaba antsika rehetra, marary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Ty herinandro ty dia herinandro lehibe satria herinandro mivavaka sy fifadikanana. Saorana ny tompo fa nanomboka tamin'ny larobia izany ary tena betsaka ny olona tonga. Tsy napozinay mihitsy fa be dia be ny olona tonga satria manana zavatra, manana etaeta, manana zavatra ilana n'Andriamanitra ny olona. Saorana ny tompo koa fa be dia betsaka tamin'ity androany ity. Aleluia. Ary manantena izay fa mbola misy 5 andro fa 5 andro androany mbola misy andro vitsivitsy manantena izay fa hiaraka aminay ianao. Amen. Ndao hijery momba ny resaka fifadikanana indray tsika. Tena raha izay zany dia sarinay hoe tsika rehetra mihitsy lasa mpifadikanana. Izay no tena zavatra ao anatin'ny sainay izay. Ary faniriana etaeta hoentina mbavaka. Fa rehefa voantsika rehetra ireo lasa mpifadikanana daholo dia milaza aminao fa hisy fivoarana goavana na eo amin'ny ara-panahy na eo amin'ny ara-nofinao. Dia jerintsika ny vokatry ny vavaka sy fifadikanana. Misy zavatra hatrany amin'ny 4 na 5 tsy fantatra fa ny anay moa dia atsasakady ny teny rany eto, atsasakady ny anina, izay ihany ny toriteny. Ka tsy fantatra hoe ho tafavoaka ao anatin'ny atsasakady ve zany zavatra 4 zany fa izahantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny vokatry mivavaka sy ny fifadikanana ao amin'ny Joelina 2:2. Tonga aloha dia vakiko manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 7. Vakiko malakilaky kely zany. Manomboka amin'ny 12. Ko noho izany ankehitriny o Jehovah miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fisaonana. Ary ny fonareo no tiatriaro. Aleluia. Faza amin'ny fitafianareo. Miverena amin'ny Jehovah fa mamindra fo sy miantra izy. Maro-po sady be famitram-po ary manenina ny amin'ny loza. Isany malala na mba hiverina ka nenina ihany izy ary mela fitahiana ao aoriana dia fanatitra hohanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehovah. Tsofi aozinany anjomara ka manambasiana andro fifadikanana miantso fivorian-dehibe angony vahoaka manambasiana ny fiangonana vorian'olona angony ankizy madinika mba mizaza amin'ny aoka ny papakatra hiala ao amin'ny trano amin'ny efitranony ary aoka ny ampakarina hiala amin'ny efitrano fandriny. Eo anelanelany lavarangana fidinana sy ny altara naoka hitomaniny mpisorona mpanao asafanim-pony mpanao asafanim-pona ho an'i Jehovah ka na hoe iantao ny olonao Jehovah ary azavela ho latsa ny lovanao ka ho tapahiny jentilisa na hoana aloha ataony any amin'ny firenena hoe izay Andriamanina ary Jehovah dia hosari-piarony amin'ny aminy sady hiantra ny olony. Eny Jehovah maly azy ka anao amin'ny olony hoe indro anatitra varim-bazaha sy divay sy tiloilo ho anareo aho ka dia vokany zany ianareo ary tsy avela ho latsa eny amin'ny jentilisa itsony ianareo. Fa ilay tafika avy any andrefana dia ampanalaviko anareo ka horohaniko any amin'ny tany karakaina sy mariry. Ny loha lalany ho any amin'ny ranomasina antsinanina ary mivody lalany ho any amin'ny ranomasina andrefana ary ny amam-bony hiakatra ary ny fofondratsiny hisonitra fa efa manao zava-dehibe izy. Aza matahotra ary tany miravo sy mifalia fanao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaitso ny kijana any anefitra mamony hazo ary vokatra ny hazo aviavy sy ny voaloboka ary ianareo ry zanak Siona mifalia sy miravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra fa namame anareo loha orana onina izy dia andatsaka raha norana ho anareo izy
teny lorana sy ny farahorana amin'ny volana voalohany teo feno varitritika ny famoloana ary oatra ny vata fanatazana ny diloilo ary onerako anareo izay nohan'ny valala dia nikoraika sy ny kosopanga ary nikitretra izay miaramilako betsaka nalefako amela anareo ary inana be dia be anareo hovoky dia hiterany anaran'i Jehovah Andriamanitra izay nanao zava-mahagaga anareo ary tsy homenatra mandrak'izay ny oloko. Aleloia. Dia ho fantatrareo fa eo avoan'ny Israely aho ary zaho no Jehovah Andriamanitra fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrak'izay ny oloko. Ary zaho no iseho rehefa afaka izany andro izany andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ary aminany zanaka lahinareo. Aleloia. Sy ny zanaka vavinareo ny lahianitrareo amin'ny nofo satovinareo ahita fahitana ary ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Aleloia. Dia raha Jesosy amin'ny Isaia indray rehefa tena atao le fivadikanina tena akasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny andiny falo amin'ny dimampolo manomboka amin'ny andiny fahiny tsy izao va ny fifadiana izay akasitrahako mamamy famatora ny faratsiny amboraka ny ny entamavesatra andefa ny ampahorino ho afaka anapatapaka ny zioka rehetra motsy ny zara mofonao ho anonona va sy ampiatrano ny mantra manjenjeny ary mba anafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irimbelona amin'ny nofo iray aminao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka maraina ny fahazavanao. Aleloia. Ary tonga ny faingana ny fahasalamanao ary ny fahasalamanao ary ny fahamarinana olo alananao ary voninahry Jehovah vody lalanao ary dia hiantso anao ary amaly Jehovah ananitra ny feonao anao ary izana hoe inty aho raha esorinao tsy eo aminao ny zioka sy mifandroan'ny fanondo sy mifitenena andrasa ary eo amin'ny andininy faraika amby folo ary Jehovah hitaritarana anao mandrakariva sady avoky ny fanahinao. Amen. Vokatsoan'ny vavaka sy fifadika tompony hitantsika rehetra ao anatin'izany fa ny Jesosy mamonjy dia nampianarana an'izany ary ny Jesosy mamonjy nitondra an'izany fampianarana an'izany voalohany teto Madagasikara 1961 dia nisy lehilahy anankiray natao hoe Monira Jis Daouda mpanorona ny fiangonana izay mifadianina 9 andro izany fifadikanina izany mba azahoana manorona ny fiangonana Jesosy mamonjy. Aleloia. Ry havana matoa ny olona mivadianina tsy mihinan-kanina sotro rano fotsiny misy antony ao hitsikitsika tsy mandehandeha foana fa ao raha misy zavatra ao tsy hoe tsisy anina hoanina akory na hoe aitraitra na fombafomba fa misy zava-dehibe. Ho ny tenin'Andriamanitra hoe anao zava-dehibe Jehovah. Tamin'ny andro ny Joela dia tena ata fangiry firina fatratra ny zanak'Israely na andevozana na mijaliny jentry izy dia izay no nahatonga an'Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'ny Joela ho izay Andriamanitra milaza mila mifadikanareo miverena amika amin'ny fifadikanareo. Aleloia. Fa zany eo Jehovah mamindra fotsy mianty ary tsofa aozina ny anjomary dia miantso andro fifadikana hatramin'ny zaza madinika mpisorona moa dia mitomany hatramin'ny tanora ny rehetrarehetra atsoy mihitsy ny vahoaka mba hifady anina raha te ho afaka amin'izao fanandevozana zao nareo amin'izao fijaliana zao nareo tsy hoe mandehana makany amin'ny mpanjaka izay manandevo anareo dia mandehana dia mitondra sifle dia mitondra banderole dia mitondra inako fitondran'ny olona dia mitondra papampa any amin'ny mpanjaka izay manandevo anareo tsia
fa mandiana mivavaka sy mifady ihany. Alleluia. Dia misy tendry fikasana eo ambany ao. Dia raha Jesosy zao avy ny zahatra ho hita voalohany rehefa mifadiana sy mivavaka reo eo amin'ny 9:20 ary Jehova dia ho saro-piaro ny taniny sady hianta ny olony. Alleluia. Aoriana mivavaka sy mifivadikanina ho saro-piarona amin'ny ao Andriamanitra. Hainao zany saro-piaro zany. Rehefa ny vehivavy ny saro-piarona ny lehilahy dia tsy avela ny voaka ny trano ny vadiny, tsy avela misy mikitikitika na dia ny cousin izy sy ny cousine, tsy avela mitondratonda moto antisy. Saro-piaro. Andriamanitra koa dia saro-piaro. Dia rehefa saro-piaro Andriamanitra dia tena miaro anao. Izany hoe saro-piaro tena miaro. Rehefa avy mivavaka sy mifady ihany ianao dia manjary hoy ny ten'Andriamanitra hoe tandreny fa izay mikitikitika n'iny dia mikitikitika ny anak'Andriamasoko. Arofan'Andriamanitra ianao. Tsy avelan'Andriamanitra rery zany ianao. Tsy avela mandeha seul zany ianao. Alleluia. Saro-piaro. Ary tandreny mikitikitika olona avy mivavaka sy mifady ihany fa miady amin'Andriamanitra. Eny aminy eo foan'Andriamanitra. Miaro azy eo foan'Andriamanitra. Arovan'Andriamanitra amin'ny accident izy, arovan'Andriamanitra amin'ny loza izy, arovan'Andriamanitra amin'ny fahavalona izy. Saro-piaro amin'ny olona avy mifady ihany sy mivavaka Andriamanitra. Voalohan'izay. Faharoa dia hoy izy hoe ary hiantra ny olona izy. Lasa hiantra anao Andriamanitra. Mahafinaritra zany hoe olona iny olona iny be fiantrana olona. Malahelo olona iny a. Tsy hoe miantra dia manjonotra fotsiny. Fa ilay miantra dia manome zavatra. Rehefa misy olona mangataka aminao dia miantra manome zavatra. Manome vola, manome akanjo. Zavatra ilay. Dia tahaka izany nataon'Andriamanitra amin'ny olona tsy avy mifadiana sy mivavaka raha voalaza eto fa lasa hiantranao Andriamanitra. Amin'ny aretinao dia hiantranao Andriamanitra. Amin'ny olanao dia miantranao Andriamanitra. Manao famenina hoe ny rahalahy rehetra azafady. Miantranao Andriamanitra. Tsy jeren'Andriamanitra fotsiny ianao fa hiantran'Andriamanitra ny olona avy mivavaka sy mifadiana. Alleluia. Tinaindray tsika tsy mba misy mpiantra, tsy mba jeren'ny fianakaviana, tsy jeren'ny ankona ny zanako izy fa tsy mivaky loha aminao. Aza dimy fa misy ray be fitiavana any ambony, ilay ray be fiantrana, ilay ray be famindrampo. Dia Andriamanitra zany mifadiana sy mivavaka fa nizaleza tsy miantranao, hiantranao Andriamanitra. Amen. Faharoa zay. Fahatelo eo amin'ny 9:20. Eny Jehova maly sy anao amin'ny olona hoe indro anaty tavarim-bazaha sy divay sy dilolo anareo aho ka dia vokiny zany ianareo ary tsy avelako latsa eny amin'ny tsentilisa intsony ianareo. Resaka sakafo. Misy olona manana problème na sakafo eto. Tsy mihinan-kanina. Na mihinana vazara na mihina tabakibo. Mandry fotsy. Tsy mahita sakafo. Rambomanga foana ny loaka. Ratsy sakafo. Mihinana tabakibo. Mandeana mivavaka sy mifadiana. Ao aorianan'izay dia hoe Andriamanitra hoe anaterako sakafo anao. Io ane riavana na dia ny olana ara-sakafo ane riavana mivao ariana fifadikanne. Marina fa tsy mihinan-kanina ianao anatin'ny fotoana maromaro izay fadiana hoanina fa tena milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa tenin'Andriamanitra izao fa aorianan'izay anateran'Andriamanitra sakafo anao. Izay mivoalaza eto hoe indro anatitra varim-bazaha ateriny any an-tranonao any isy olona hitondra vary ambokony any aminao any. Amen.
isy olona anatytalokany aminao any na omen'Andriamanitra vola ianao afahanao mividy vary tsy mandry fotsy zany ianao. Ny olona mety ikaikaikany amin'ny kere tsy manana na inona na ino fa tsy avelan'Andriamanitra andro fotsy, tsy avelan'Andriamanitra ahinana tapakipo fa otsy ny tenin'Andriamanitra hoe ataoko voky ianao. Ny olona avy mivavaka sy mifadianina hitan'Andriamanitra dia ho hitan'Andriamanitra fa ho hitanao fa ataon'Andriamanitra voky tsara amin'izay ianao. Zao zalohanao manasa kibo anao zao. Alleloia. Rehefa mivavaka sy mifadianina dia teneny dolony ny tova rehetra ao anatinao mbola ho voky tsara ianao hoe. Hoy voalazany tenin'Andriamanitra hoe anao zava-dehibe Jehovah. Aminao ane zany ranabavy, amintsika ane zany ralahy, anao zava-dehibe. Isan'ny te hita zava-dehibe atsangany tanana. Mila mivavaka sy mifadianina. Amen. Fahafirytsika zao zay no andrainoty. Fahefatritsika. Hozy izy hoe ary tsy avelako latsa any amin'ny jentilisa-tsony ianareo. Averiko indray dia mba manao aleloha ianareo. Tsy avelako latsa any amin'ny jentilisa-tsony ianareo. Matetika mahazo latsalatsatsika. Zao ve mba mivavaka, zao ve mba manompo an'Andriamanitra, zao ve mba Jesosy mamonjy ety fiainanao to tsy mandeha mihitsy. Zany nazo ny zanak'Israely eny rehefa tao anatin'ny fanandevozana izy tamin'ny andron'ny Joely latsainy olona. Zao ve nareo mba manana Jehovah Andriamanitra, eba Jehovah Andriamanitra mba hampanao fahagagana. Zao ve nareo mba ohatran'izao latsalatsainy olona ary mbola mahazo antsika koa zany amin'izao fotoana izao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra aoriana mivavaka sy ny fifadikana sy ny fotoamaniny sy ny fialana ny fahotana dia zao tsy avelako latsatsony ianao. Amen. Aizany amen anareo. Tsy avelako latsa intsony. Tsisy olona mahasandratra anao intsony. Movety zany nazo any ihany. Firy aminareo mahalala ny tantaran'ity vehivavy mahantra tao ihana ty nanambady roa vadiny. Le vehivavy anankiray ilay ravavany nananjanaka, izy tsy nananjanaka. Latsalatsain'ilay ravaviny foana izy. Sao venao mba mivavaka, sao venao mba manompo an'Andriamanitra. Latsalatsainy isan'andro dia olo sy mijaly fo ny ihana. Ny antso any fifadikany ny ihana. Aleo ifadiko anina ozy izy. Alleloia. Nifadi ny anina tamin'izay, favahany tamin'izay, tao an-tranon'Andriamanitra tahaka izao. Tonga teo aminazy pasteur, sera, ohatra mamo anenao zany. Tsy mamo azy izy fa mamosaka ny zavatra ao anatin'ny foko anatren'Andriamanitra. Alleloia. Zay voataitra ilay pasteur, ilay mpisorona ilay mpanompon'Andriamanitra, dia ilay mpanompon'Andriamanitra omeny Jehovah aminao ny zatra angatahana ao. Tonga dia faly ihany. Ho tapitra hatreo amin'izay ny latsalatsa rehetra, lasa amin'izay nihinan-kanina izy. Mbola hihinan-kanina ihany eny antsika raha lasana bavy fa mahareta kely aloha e. Sasa moa amin'izany dia efa mitelon-drora mihitsy. Nihinan-kanina amin'izay izy. Azo ny tena fikasana. Aza miala ianao raha tsy azonao ny tena fikasana. Afaka heritaona na azo zazakely izy. Tampina ny vavany ilay ravaviny. Ilay mpandatsa latsa tampina ny vavany. Ary rehefa avy eo dia mena an'Andriamanitra iny zazakely iny. Samuela ny anarana zaza. Ary rehefa dia mbola mena Andriamanitra zaza hafa, mena Andriamanitra foana izy. Tampina ny vavany mpandatsa rehetra. Zay ilay tenin'Andriamanitra eto. Nareo ry Israely izy dia zao hozy voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary dia tsy ho latsany amin'ny jentilisa intsony nareo. Mety betsaka mandatsa latsanao, mpiray-tampo aminao, mandatsa latsanao, mpiara-mianatra anao satria tsy afa-panadina anao, mandatsa latsanao hatramin'ny ray aman-dreniny tsy mandeha ny zavatra ataonao ary mitevolo liandriny, mandatsa latsa atao anatin'ny sainao ato hoe zao ve mivavaka, zao ve ny zanaka mpivavaka, zao ve natran'izao, zao ve n'izao. Midira mivavaka sy mifadiana. Atao fitahaka ny ihany hoe aleo hiantso vavaka sy fifadikanao, aleo hidirako anao fifadikanina eo mba ho rava ny latsalatsa rehetra. Rava satsy rava e. Raha lasana bavy eo tsy zavatra kely akory ny fifadikanina sy vavaka fa mamamy problème rehetra eo amin'ny fiainanao zay.
marina fa hoe tsy mivarotra anao rehefa mivavaka sy mifady aminy. Ny congé tokony ho anao amin'ny farantaona nalainao tao anaty mivavaka sy fifadikana. Marina fa hoe tena tokony hianatra ao nefa mba niera mba tsy hianatra. Marina fa naony ianao tsy sianinao ekibonao fa ao arinan'ny ady misy fandresena. Ary tsy misy voninahitra hoy frère Daoud zay, tsy misy voninahitra azo foana fa aorinan'ny ady ao anatin'ny fifadikana, tolona ao anatin'ny fifadikana anao zava-dehibe aminao Andriamanitra. Amen na dia amen. Manaraka dia andositra amin'ny fahavalonao. Miara-mamaky tsika azafady. 2:20 Joela 2:2 tsika rehetra. Fa ilay tafika avy any avaratra dia ampalala viriko anareo ka horoako any amin'ny tany karakaina sy mariry. Ny loha lalana ho any amin'ny ranomasina antsinanana, ny vody lalana ho any amin'ny ranomasina andrefana, ary ny aimam-bony hiakatra, ary mifofondratsy ny sonta, fa efa nanao zava-dehibe Jehova. Tsara zalahy fifadikana e. Samia mba miteny izany tsika raha tsara zalahy fifadikana e. Mba mianatra fitenin'ny olona any anindrany koa tsika fa tsy ny antsika ihany. Alleluia. Ahoana tsara voalazana eto? Ny tafika avy any avaratra ampanala viriko anao. Isy fandresena, misy olona mitady ady aminao, mitady hanapotika anao, mitady handrava anao, fa aoriana fifadikana tonga dia avilin'Andriamanitra lalana izy. Alefa ny makany, hoy izay, alefako makany antsinanana, alefako makany andrefana. Zany hoe ianao mijoro eto fa reny izy ireny amely fa lasa mivily, tratra ny tamberi-tany. Samy mitena tsara zalahy fifadikana e. Alleluia. Misy ady mitrangy eo amin'ny fiainanao, misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao mampatahotra anao, ady izay tena makarary fo anao, ady izay tena mampitebiteby anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoriana amin'ny fifadikana, vehivavy-pandresanao, lehilahy-pandresanao, zanak'Andriamanitra-pandresanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy akasika anao akory. Tsy zany ve nizatra nitraka tamin'i Josafata? Firenena telo hiady tamin'i Josafata, Amona, Moaba sy ny avela teny ambony Seira. Fa niantso andro sy fifadikana Josafata. Ireo tsara raha lasana pavy arao tsara. Niantso andro fifadikana izy, nakany tamin'i Jehova, dia nivavaka tamin'i Jehova. Sao mivavaka Josafata, Jehova Andriamanitra raha izay dia tsy maresy rehefa oka be da be reo. Izay io Jehova fokoray fotsiny. Zareo firenena telo ianao no andrandrainay. Manao haleluya mafera lasana pavy. Ianao no aninona ozy izy andrandrainay sady mivavaka sy mivady ihany. Tsy niteny Josafata hoe ry zalahy alefa asonareo miaramila rehetra dia ampivo ny fitaovam-piadiana aminareo, ampivo ny vatan-dehilahy miditra miaramila fa firenena terana niady amintsika ry zalahy. Zao aleo asivy régime tsara daholo ray miaramila reo azakatsaka fotsiny omena azy, meo chocolat, meo dibera. Tsy zany nataony Josafata fa nizatra nataony niantso andro fifadikana sy vavaka mba hanana fandresena. Andriamanitra dia hoy Andriamanitra tamin'i Josafata hoe tsy anareo tsony niady ry Josafata fa ny Jehova niady. Ny olona mivavaka sy ny fifadikana dia miady ho azy Andriamanitra. Nataony Andriamanitra niady hatramin'ireo firenena telo reo, ripaka tsisy niangana na ray aiza. Ho ataon'Andriamanitra miady hatramin'ny any fahavalonao. Asa mipetateta ho aka miady amin'ny olona mifady ihany zany, manohitra olona mifady ihany zany. Tsy hitafa voaka ianao ary tsy haresy azy ianao. Ianao fiainanao mbola mialaka amin'ny fahotana, fiainanao mbola tsy voavela elo. Zay zao teto tamin'ny alarobia ny fona mibaboka teo anatrehan'Andriamanitra, ndroa andro be zao fifonana fotsiny.
labilaka misy. Alleloia. Nangataka amin'ny fanadiofan'Andriamanitra. Madio tsara ny olona mifadiana sy mivavaka, aza mitetateta miady aminazy. Fa tsy miady aminazy dia miady amin'Andriamanitra. Dia Jesosy. Aoriana mivavaka tsy ny fifadikana, mpandresy ianao. Mazava aminareo ve izany toriteny izany? Favirintsika izao. Alleloia. Andiny fadimy amby roapolo. Aronerako anareo ny taona no an'ny valala, ny koraika sy ny sopanga, ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo. Alleloia. Tena mahafinaritra rangazana. Tsara onerako izy. Ao ariana mivavaka sy ny fifadikana, anao fanoneran'Andriamanitra. Andriamanitra ne dia mpanonitra. Potika sy rava amin'ny fananany Joba rehetra, fanoneran'Andriamanitra avy roa eny. Marina sa tsy marina e? Mba mitenena mora olona, marina sa tsy marina e? Rava tany amin'ny fiverenan-dalana ny fiainan'ilay zanak'adala rehetra. Tany amin'ny fiverenan-dalana. Very tany tolo ny zavatra rehetra, potika tany. Fa rehefa miverina tamin'ny rainy, nonerany rainy daholo. Very miperatra sy miperatra. Ny kapa efa potika na sy ny kapa. Ny akanjo efa rovitra na sy ny akanjo. Akanjo vaovao mihitsy. Alleloia. Andriamanitra dia mpanonitra. Aroviana Andriamanitra nanao fanonerana ao ariana mivavaka sy ny fifadikana. Izay no an'ny koraika, no an'ny valala. Valala vao, valala tsy haiko, valala tsingaraka dona, valala adrisy, izay karana valala rehetra. Ka namely ny tambary, namely dia izay zavatra no an'ny valala rehetra reny a. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, onerako reny ao ariana fifadikana. Mety efa potika ny fiainanao, ngamba mainty aminao, rafa tsisy ninona tsony, fa oriana fifadikana ty oneran'Andriamanitra izany. Nanana vola 40 millions ianao, fa lasa mipangary paosy teny perruque izany, fa milaza aminao oriana fifadikana sy vavaka ty oneran'Andriamanitra izany. Izay minao izany dia manao amaina daholo. Alleloia. Onerako i Andriamanitra. Misy fanonerana ao ariana mivavaka sy fifadikana. Alleloia. Oneran'Andriamanitra. Fahasalamana koa oneran'Andriamanitra. Izay zavatra potika sy rava rehetra. Izay ianao tsy manana anaty etapam-pandraitsa sisa, fa izao hain'Andriamanitra manonitra an'izany. Ianao ve mba mino fa hoe ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Firy aminareo mino an'izany. Fa mivavaka sy mifadiana. Alleluia. Maninona hoe mivavaka sy mifadiana. Manaraka tsy avelan'Andriamanitra omenatra mandrakizay ianao. Dia rao Jesosy. Eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Ariana be dia be nareo ka ho voky. Alleloia. Dediderany anaran'i Jehovah Andriamanitra izay nanao zava-mahagaga ianareo, ary tsy omenatra mandrakizay ny oloko Jehovah. Amen. Tsy omenatra mandrakizay. Mety mitafienatra ianao, no zatra misy zatra mitranga eo amin'ny fiainanao sy tokantranonao. Idiran'izay mahatsantso idiram-baraka. Tena mahatsapy ianao hoe tena mila famingana ny tongotro. Rehefa mandalo tena tadiaviko saromana tareko, tsy te hivoaka ny trano tsony aho. Hoy ianao hoe tena tsy hitako tsony izay atao, afa-baraka tanteraka aho. Nidiran'izay mahatsantso izay mianakavy. Fa aoriana mivavaka sy fifadikana, izy voninahitra Andriamanitra indray.
dia hoy tenaandriamanitra tsy avela menatra tsony ianao dikan'izany dia izy voninahitra andriamanitra manomboka iseho aminao ka le fahafambarakanao ody voninahitra le fangahaizanao ody voninahitra manjary lasa ianao indray samy seho olona ianao tsy matahotra iseho olona ianao tsy matahotra ho any amin'ny fivorim-pianakaviana ianao tsy hofamaritra tsony tongotrao satria misy voninahitra andriamanitra eny amin'ny fiainanao aorinan'inona ny any sasany indray dia aorinan'iny aorinan'ity volany ty izy sasany indray dia aorinan'ity taona ty aorinan'ny vavaka tsy fifadiana kanina sasany amintsika moa milaza hoe fifadiana kanina moa sasany milaza hoe fifadikanina mety daholo zany teny malagasy alleloia raha lasana ba anao zava-dehibe Jehova amen eo amin'ny farapara atao amin'ny mivadika kely loha tsika atao amin'ny Isaia ozy izy hoe ary dia iantso anao ary Jehova amaly zany hoe andray valim-bavaka zany ianao dia rao Jesosy dia ozy izy hoe hiposaka aminao hiposaka tahaka amin'ny maraina fahazavanao manao valeloha fotsiny fa efa lava be zany e dia rao Jesosy ary Jehova hitaridalana anao rehefa tena atao tsara io fifadikana io a dia tena hitaridalana anao ny fiainanao rehetra Andriamanitra amen ary manaraka izany vaketsika eo amin'ny andiny faraparany eo manomboka amin'ny andiny fahavalo amby roapolo ary izao noho iseho mbola oriana vavaka sy fifadikanana andatsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra aho aminany ny zanaka lahinareo ny zanaka vavinareo ahita anofy ny satofinareo ahita fahitana ary mpanompoky lasy mivavy dia andatsahako mifanahiko amin'izany andro izany firanareo ny teo feno fanahy masina amin'ny terinandro pentekosta ty ataova ambony be ny tana dia manao haleloia zay teo feno fanahy masina aoriana mivavaka sy fifadikanana izy famanginy fanahy masina ary na dia androany aza mangela sady ny fanahy masina fa anisan'ny zavatra tena mandresy lahatra amin'io dia izy hoe ary dia olo voalazany teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary ny zanaka lahinareo ary izao no iseho rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo ao atokantranonao zany izy fivoazam-panahy dia ny zanaka lahinao sy zanaka vavinao maditra lasy maditra vavy io a ao ariana vavaka sy fifadikanana atao tsy aty a ho lasa mpaminany ho vangin'Andriamanitra mitaraina antsika ny amin'ny zaza maditra ankizy vavy ankizy lahy maditra misotro toka fokasigary mody alina amin'ny 7 alina vao mody amin'ny 7 alina vao mody makorelany amin'ny mandeha alina zany dia mpansavy dia mpanendaka sy mpangalatra fa tsy misy olona normalina mandeha alina zany raha tsy misy anto manokana hoe avy ny asa ny amin'ireny dia sa malahelontsika ny amin'ireny fa oriana vavaka sy fifadikany ty dia ho ten'Andriamanitra ny zanaka lahinareo koa dia ho vangin'Andriamanitra zanaka vavinareo dia ho vangin'Andriamanitra lay zanaka vavy mpanala zaza iny lay zanaka vavy mampiaraka etsero iny lay zanaka vavy teteziny olona rehetra iny aoriana vavaka sy fifadikany ty ho vangin'Andriamanitra dia ho lasa missionnaire ho lasa pasteur amen na hoe raha lasana bavy rehefa tsy mba maniry mba ny zanaka rainareo sy ny zanaka vavinareo e mba ho lasa mpanompon'Andriamanitra atsangano tanana rangasy maniry an'izany amen aoriana vavaka sy fifadikanana daholo zany ary na dia mimpanompo lasy mimpanompo vavy izy andatsahako ny fanahy hatramin'ny mpanampy ao tokantranonao irotsaha ny fanahy masy ho lasa sambatra anao tokantrano ao
aoriana mivavaka azy ty fa ty kany